Amin'izao alady faharoa amin'ny adventy zao miatefa kokoa amintsika vehivavy génération Z sy ny génération zandriny rehetrarehetra ny lesona telo zay ianarantsika avy amin'ny tantarany Fibi na Foiby araky ny romanina toko faha 60 ny andininy voalohany sy faharoa. Efa hitantsika tamin'ny famitinana sy ilay fifaninanana zahoana 5 ariary amin'ny faha 15 ny volana desambra fa misy toetra fito be izao maha izy azy any Fibi nampiasain'Andriamanitra, namonjen'Andriamanitra azy nampiroboroboan'Andriamanitra ny fiangonana sy nisy fiankinany amin'ny maha vehivavy tsy manambady sy tsy mananjanaka azy. Noho izany, isika vehivavy kristianina koa dia tsy miankina amin'ny vadintsika ny hamonjen'Andriamanitra antsika. Tsy voatery hanambady ianao vao afaka manao ny asan'Andriamanitra. Betsaka ny vehivavy oloka afaka manao ny asan'Andriamanitra na vehivavy tsy manambady sy tsy miteraka manana ny maha izy azy eo anatrehan'Andriamanitra na dia ataon'ny fiarahamonina tsinotsinona azy satria tsy miankina amin'ny maha manambady na ny tsy manambady na ny miteraka na ny tsy miteraka ny maha vehivavy. Anao vehivavy kristianina fa Andriamanitra no namorona anao ho vehivavy, miantso anao hanao ny asany tahaka ny niantsony any Fibi ery tompoko na lehilahy na vehivavy fa ny fanambadiana na dia Andriamanitra aza no namorona anazy dia tsy nanery any Adama na nanery any Eva Andriamanitra hifanambady fa safidin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny hanambady, safidin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tsy hanambady na ny ionoka ka tsy anjarantsika olombelona ny hifampitsaratsara sy hifaneritery na hanambady ianao na tsy hanambady fa afaka manao ny asan'Andriamanitra soamatsara anao afaka antsoin'Andriamanitra tahaka ny Fibi soamatsara anao ary afaka vonjen'Andriamanitra soamatsara anao na manambady na tsy manambady.